Andriamanitra ray tsara indrindra o Andriamanitra Abraham, Isaka, Jakoba, tonga izay mbola miverina eto indray Tombo manambara sy mizara izay rehetra ambaranao mba hitandremana mandrakariva satria maro tokony fahavalo izay manafika anay Tombo, koa ampitandremo ny vahoakanao ny kristianina mba hitandrina mandrakariva Jesosy. Misaotra Tombo. Alleluia. Amen. Ny Nofy izay hitako omaly zany ambaran'ny Tombo ahy satria tsika tsy miady amin'ny nofy amandra fa miady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fakiko aloha ny tenin'Andriamanitra Ohabolana 4:4-4 ka hatramin'ny 5:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mankany amin'ny alehan'ny ratsy fanahy ary aza mizotra amin'ny lalan'ny ratsy, manalavira azy, aza mandalo eo akory, mivilia azy ka mizora, fa tsy matory ireny raha tsy efa nanao ratsy ary tsy mahita torimaso izy raha tsy efa nanafitohina ny sasany. Amen. Eto dia miteny amintsika ny Tombo fa ny olona mpanao ratsy dia mialina izy no manao ny asany satria mialina tsisy mahita ho izy. Fa izao no mila tsarovatsika, izay zavatra rehetra ataontsika mangingina, ninona ny zavatra ataonao mangingina dia izao asehon'Andriamanitra miharihary izany indray andro any. Dia ny mbola hoe ka mbola mindrano Tombo fo ianao dia mila mibebaka sy miala amin'izany. Tsy fantatro inona ny ataonao maizimaizina, tsy fantatro inona ny zavatra ataonao, fa miteny aminao ny Tombo androany, miteny amiko ny Tombo androany, mibeba ianao, ialao ny zavatra miafokafona rehetra, matoy izy ataonao miafina, dikan'izay ratsy, fa ny ao amin'ny Tombo dia mazava miharihary, tsy zavatra takona. Amen. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe tsisy izay hoe zavatra mitakotakona ka tsy ombara ka tsy ho hita, ry havana malala. Mampibebaka atsika Jesosy, mila mibebaka atsika indrindra ka raha ohatra ianao anatin'ny fanompoan-tsampy ianao, ao anatin'ny mpamosavy ianao, mamosavy olona ny asanao, na ny lavitra na ny akaiky, mibeba ianao. Halleluja, mibeba ianao satria andro farany isika izao. Ny Tombo dia mbola manatsotra ny tanany ary tsy mijery ny fahotana izay rehetra vitanao. Na namono olona ianao, nanao sorona olona ianao, satria mitady sorona, mitady rany ilay Satana nanaovanao fifanekena mba azonao arena, mba azonao vola, mba azonao laza, mibeba ianao. Mibeba fa akaiky ny Tombo, mbola mamindra fo aminao izy. Mosesy dia anisan'ny namono olona, nandefa izy tany amin'ny misy an'i Jetro, nisy an'ilay rafozana izay nanambadiany an'ilay zanaky ny Jetro. Tany izy nilefa. Nahoana izy nilefa? Satria namono olona, fa tany ny Tompo ny antso azy. Tsisy anameloka anao na iza na zatry manameloka anao. Amen. Niza nataonao ratsy, na ny zavatra ataonao maizina, ny Tombo mampalala an'izany, ny Tombo mampafantatra an'izany. Ny antefa amintsika malagasy zany teny zany, zany afatra ny Tombo zany. Raha ianao mpanompo sampy be, manompo aody be, satria maro mampiasa an'izany, manao an'izany any Madagasikara. Ao ny mamosavy, dia mbola misy ny fotoana mibebaka amin'izany tsika, mila mibebaka ary miala tanteraka amin'izany. Amen. Vakiko ny tenin'Andriamanitra, efa nivakitsika teo fa azavaiko le Nofy. Azavaiko le Nofy zany, nahita aho le vehivavy anankiray tsy hitako, fa azoko ony ihany le vehivavy anankiray, le ramatoa anankiray. Fa le vehivavy anankiray fantatro le vehivavy anankiray. Sahala hoe miara-miasa izy ireo, miara-miasa.
mandeha amin'ny alina. Efa fantatsika zany fa mpamosavy mandeha amin'ny alina de misy complot zany, misy asa ataon'izy ireo miray tsikombakomba izy ireo satria ny mpamosavy na izy avy aiza satria miara-miasa ireo rehefa amin'ny alina miaraka mivory. De tsy fantatro hoe ina zavatra konikonin'izy ireo aleluia. Misy zavatra ataon'izy ireo zany fa ny tompo tsara ny tompo satria mampafantatra ny zava-miafina. De isaky ny arivo izy ireo hitako mandeha miaraka miaraka amin'izy ireo de mandeha isaky ny le olona izay zany hoe anatin'ny listan'izy ireo andeha ho tafina, andeha ho avoten'izy ireo, ho amisavin'izy ireo, alain'izy ireo ny étoilany na ny bonheur no dre mandeha zany izy ireo miaraka am'le saka. Zay mahatonga atsika tsy haiko nareo fa ohatra zay natany Madagasikara antsika de maheno hoe nefa tonga izy ireo amin'ny alina surtout manomboka amin'ny 20 de misy feo tsaka asan'ny famisaviana ary ampiasain'izy ireo ny saka. Ny tsy fantatsika mety miova saka izy satria fanahy no andehanany amin'ny alina iny zany izy ireo hitako mandeha anatina voiture, anatina tôbila, mandeha amin'le toerana ho tafian'izy ireo. Avy ny vory izy ireo de andeha anafika isan-trano de miaraka amin'ny saka. Mitsangana atsika kristianina, mitsangana ataovy ny combat spirituel, ny fandroana ny devoly satria misy ny devoly tsika tsy mahita ny masom-panahintsika fa misy ny asany maizina. Tsy fantatrao ny anaranao mety efa any voasoratra any, tsy fantatrao ny mombanao voasoratra any, ny sarinao any. Mitsangana ianao toero amin'ny anaran'i Jesosy, foano amin'ny anaran'i Jesosy. Ka zay rehetra ataon'izy ireo izay mahatonga atsika mialina, atsika mila mivavaka amin'ny alina izy ireo no mandeha manafika atsika. Ka ny maraina ianao vao hivavaka tara fa mialina iny toero, ka ny flesy alefa, ny famisaviana alefa de toeriny Jesosy miady anao Jesosy ary miaranao amin'ny rany ka tsy mahitanao izy. Haleluia. Satria hitako izy ireo mialina mandeha amin'ny voiture miaraka amin'ny saka mandeha zany hoe manafika isan'ny trano. Gaga be za. Ary fantatro le olona anankiray kanefa kosa mbola mamindra fo aminao ny tompo. Raha ianao maheno an'izao vidéo zao ka ianao mpamosavy ny asanao, mibebay ianao, alao zany fiainan-dratsinao zany fa mahatonga any amin'ny fahaverezana, raha tsy mibebaka atsika. Matotonga zao vidéo zao, matotonga zao zavatra zao asehon'ny tompo de tiany misy olona noantiny ho kasina hiala amin'ny fiainan-dratsiny. Na ianao ary mety nahazo vila be ianao noho ny amin'ny fanafody ampiasainao. Ao no mampiasa fanafody lahy mba hazona lehilahy. Mitandrema fa asan'ny devoly zany hanapotika ny fiainanao, hanapotika. Fa ny afarany zany rehetrarehetra zany misy farany ry havana malala, na de milliardaire ary ianao, na de azonao zao rehetra zao, fa ny fanahinao ho very, fitiavana ny tenenan Jesosy amintsika eto, fitiavana, tsy andeha anakina niza, na de anao le mpamosavy, na de anao le mpandeha amin'ny alina, na de anao le natoron'i Jesosy tsy anakina anao izy, tsy anao tsintsinina anao izy. Raha manaiky anao ka mibebaka, ka iova de vonina ny tompo andray anao, amela ny elokao satria zay ny antony natongava andeha ty ambony tany de amonjena atsika. Ivavaka atsika ho an'ny olona rehetra zay mpanao ody, mpilalao ody rehetra, mpanompo sampy rehetra, ivavaka an'izy ireny tsika. Ny tompo any amindra fo ary isy bebaka ka atsapany fadisony fa misy farany zavatra rehetra ary akaiky ny tompo, akaiky Jesosy. Vavaka atsika. Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra raha mbola mampalahla an'izany ianao, mandeho anay ny zava-miafina ianao tompo satria tianao tompo aseho miarihary
ny zavatra rehetra tsisy miafokafona, tsisy zavatra miafina eo anatenao Tompo, fa mianjaanja ao anatenao ny zavatra rehetra. Tompo malalo, mifona ho an'izy ireny aho, mifona ho amin'ny mpamosavy, mpanao ody gasy rehetra, mpilalao fanafody, mpanao ody lahy rehetra, mifona Jesosy, mamindrafo amin'izy ireny satria tsy fantan'izay ataony Tompo. Ao ny manao sorona olona, ao ny mandeha amin'ny alina mamosavy, mifona, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Tompo. Ao ka ny tananao aindrotra amin'izy ireny mba ho trapan'izy ireny fa tianao izy ireny, tianao ho vonjena izy ireny satria tsisy fanahy tianao ho any amin'ny elo Dado. Jesosy, tramba ny masom-panany, sokafo ny masom-panany izy ireny Dada malalo. Oh, haleluya. Mifona Jesosy, mifona ho anay fa manota izahay, manota Dado. Ao ka ny tananao misy olatra anafaka an'izy ireny Tompo. Afao zay satria ny ranao mbola mikorina anavotana anay tsirairay avy. Saotra Tompo, mankasitraka Jesosy. Amen.